Manolotra ny fisaorana isam-baravarana ho antsika izay manaraka ity fandanana zany malaza ity. Ko satria moa zany fararanom-baovao ary fanombohan'ny adefitra ity herinandro ity satria dia efa nanomboka omaly metoy androany ny dinika eo anivon'ireo fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara sy ireo kandida. Ny kandida resany eto dia izy 320 izay nambarany teo anivon'ny ACC aloha. Fa ho an'ny tena kandida tena malagasy dia 220. Ny iray dia kandida vazaha mizaka ny zom-pirenena frantsay. Rapitso alarobia ihany koa dia andrasana ny fihaonana eo amin'ireo vondrona iraisam-pirenena izay avy any amin'ny firenena mpiambana sy ireo mpisehatra politika, indrindra ireo kandida, ireo solombavambahoaka, ireo avy amina vondrona sy antoko politika maro samihafa, ny firaisamonim-pirenena, fikambanana isan-tsokajiny sy ireo olon-tsotra izay verina fa manana ny ambarany eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka hiatrika izany solitena ny firenena mpiambana izany. Eny, hatramin'ireo solitena ny androm-panjakana dia hanatrika izany fihaonana izany ihany koa. Samy maka fakakevitra zany na ho an'ny FFKM izay efa nanomboka ny fakakevitra lehibe nataony teny amin'ny STS Mandrimena Andoharany fotsy. Nandritra amin'ny fotoana izany no nahatonga ny fehi-kevitra ny toetra ny amina hoe ho tohizana ny fifampiainona sy ny fifandresen-tahatra ary ho tohizana ihany koa izany fifampiresahana izany mba ahafahana misoroka ny korotana sy ny ady an-trano eto Madagasikara vokatro fifidianana izay tsy mandeha amin'izay laonio. Adefitra fifidianana moa no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka eo amin'ny androm-panjakana aloha dia mandeha ny resaka ny amin'ny hoe ahoana no atao amin'ny gouvernemanta izay mitanila io. Ahoana natao amin'ny gouvernemanta izay efa tsy maso teny ary gouvernemanta izay efa nahazo karatra mena tamin'ny Desambra 2024 nomeny ireo solombavambahoaka 500. Ahoana natao amin'ny gouvernemanta izay maka fahefana tamin'ny alalan'ny fanonganana ny androm-panjakana nataony fitsarana avy momba lalam-pandrenana io. Ary ahoana natao amin'izany gouvernemanta izany izay efa manana fitanilana politika amin'ireo mpikambana ao aminy kanefa dia tsy menatra akory ny mitantana fanjakana ary mampiasa an'izany fahefa-panjakana izany amin'ny fanohanana kandida anankiray dia ny kandida vazaha. Ankoatra ny gouvernemanta, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ankoatra ny hoe izany antota-taratasy ireo kandida pirotsa-kofidiana dia izy no hamoaka ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Ikirakira arak'izany ireo PV na procès verbal avy any amin'ireo birao mpandatsaham-bato manerana Madagasikara. Anamarina ihany koa sy hijery ny votoatim-pitoriana avy amin'ireo kandida maro samihafa ary hikirakira izany amin'ny fahamoam-bokatra ofisialy. Ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana nefa efa tratra ny fanenjehana sy fanamelohana avy amin'ireo vondron-kely samihafa eto an-toerana. Eny, hatramin'ireo any ivelany ary dia efa nanameloka ny ataon'izany fitsarana avy momba lalam-pandrenana izany tamin'ny alalan'ny fanambarana samihafa satria nisy fanitsahan-dalàna, nisy fanodinan-dalàna ary nisy ihany koa fandikan-dalàna sy fanolanan-dalàna nataon'izany mpia ny lalam-pandrenana izany. Dia tsy maintsy andraisana fepetra izany satria miteraka adefitra ny fanapahan-kevitra no raisina tamin'ny alalan'ny décision larina faha 1 sy faha 12 ACC bara D3 ny faha 9 volana septambra 2024 lasa teo. Ny famoahan'izy ireo ny anaran'ireo kandida sy ny famondrana ny fahefana makany ny gouvernemanta hiara-mitantana ao anatin'ny fitantanana vonjimaika amin'sahana ny asan'ny filoham-panjakana. Izany rehetra izany dia adefitra mandeha amin'izao fotoana izao ambony ny tokony handraisana fanapahan-kevitra ny amin'ity vomera mahaleo tena amin'sahana ny fifidianana ity izay tsy mahefa hikarakara fifidianana noho ny olana marobe mikorotana amin'izao fotoana izao. Ilaina tsy haivona ve sy resahana ny olana ny lisy-pifidianana, ny kara-pifidianana, ny olana ireo kara-panondro miparitaka manerana Madagasikara ary ny tsy fahafantarana ny tena isa mazava ho an'ireo birao-pifidianana eto Madagasikara izay hanatanterahana fifidianana hono amin'ny faha 9 volana Novambra ho avy izao. Sombony izany resahantsika izany. Fa mba tsy ho difitra izany adefitra amin'ny resaka androm-panjakana sy voameram-pirenena mahaleo teny izany dia tsy azo adinoina ny resaka mandeha momba ny naturalisation an'Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina. Io naturalisation io manko fototra lehibe an'izao adefitra izao satria izy dia mbola misisika hirotsaka ho vidiana ho mpifaninana amin'ny kandida
zay hiatrika fifidianana tokony ho tanterahana amin'ny volana novambra ho avy izao. Ka raha mandeha zany ny adevitra ny aminy hoe ahoana ny andaminana ny gouvernemanta, ahoana ny andaminana ny CENI, ny ACC, de tsy tokony elana lavitry ny adevitra miaraka amin'ny FFKM, miaraka amin'ny Nations Unies sy ireo mbola hiditra hiatrika izany adevitra izany ny momba ny fananana Andriamatoa Andry Rajoelina ny fizakana ny zom-pirenena frantsay. Zay efa nanary ny zom-pirenena malagasy ary raha ny lalàna dia tsy afaka ny rotsaka handray anjara ny fifidianana ho tanterahany eto Madagasikara izy. Arak'izany tsy tokony eo ambony latabatry ny adevitra na hanaovana fifanarahana politika na hanaovana adevitra politika akory sy fifanikena hafa any ambadika any ny firotsahan'ny Andry Rajoelina zay tsy ekeny ny lalam-pandroana, tsy ekeny ny code de nationalité malagasy izany. Arak'izany raha ny tokony ho izy dia tsy afaka hifaninana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny Andry Rajoelina. Izy raha teo efa nametra-pialana tsy ho filohan'ny repoblika intsony, ka rehefa nametra-pialana izy dia tokony mitsotsotra ary manaiky izay fanapahan-kevitra ny raisiny izay tamin'ny taona 2014. Ny fiziriziriny manko ary ny mbola fisisihany sy fanosehan'ireo mpiaradia aminy mbola hirotsaka indray amin'ity fifidianana ity dia fampidirana ny firenena ao anatin'ny korotana satria tsy ho eken'ny malagasy marobe izany hoentim-bazaha izany. Fa tsetsatsetsatra tsy apitra fotsiny resako aminareo hoe raha olona manana zom-pirenena hafa za tsy mino fa afaka ho tia tanindrazana. Aloka indray mieritreritra olona tia tandrazana tia ny otoko tampasana fa tsy manana zom-pirenena hafa. Fa ny olana eto amintsika matetika manana zom-pirenena hafa le olona ka tanindrazana izy ny tiany amin'izay. Ilay zom-pirenena hafa ve sa ilay tanindrazana ny latsahany tavoniny sy ilevenany rapitsirafakapitso ka tsipy ny teny eny Mpumalala tsipy ny tady eny Tandrok'Omby. Ny tsy nahafantarana izany aza tamin'ny taona 2014 efa nitondra fanenenana ho an'ny malagasy. Maika moka fantatra zany ankehitriny ary fantatra ny tsy fahaiza mitantana, fantatra ihany koa ny fanadinoan'ilay filoham-pirenena teo aloha ny tena fikarakarana mivoaka malagasy fa variana izy tamin'ireo sehoseho samihafa, variana izy ny servira an'ireo mpandraraha zay manana fizakan-jo mitovy aminy ary variana izy nanome fahafaham-po ho an'ireo firenena hafa zay mety azoazony kokoa na mety nanana fifandraisana tamin'ny ara-fandraharana izany. Tena tsy nitondra tombontsoa ho an'ny malagasy mihitsy ary nitarika fahampitena ho an'ny firenena ny fitantanana an'ity Madagasikara ity. Tsy fankalana akory ny firesana izany, lavitra izany adevitra resahantsika izany mihitsy ny fankalana fa fampitana ny zava-misy ary heverina fa ho fiatrena ihany koa ny ho avy izany. Madagasikara ho an'ny malagasy ary ny malagasy dia hiombana ho an'ny Madagasikara, zay mifandrindretra ka hiaraka iaina amin'ity Madagasikara ity, tsy handao an'ity Madagasikara ity, hiforotra hanabe hampandroso ity Madagasikara ity. Zay no tena foto-kevitra ijoroan'ny malagasy mandray ny fanilo-mepita tamin'ireo ray aman-dreny nitolona teo aloha. Arak'izany ary ny vondron'ireo kandida dia miantso ny mpanaradia aminy eny amin'ny Palais des Sports amin'ny zoma izao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Fotoana izay anazavahan'ireo kandida ny hevitr'izy ireo manoloana ny raharaham-pifidianana. Anazavahan'ireo kandida mahatonga azy ireo miziriziry amin'izao zotra-pifidianana izao ka tsy anaiky ny gouvernemanta, tsy anaiky ny ACC, tsy anaiky ny CENI mikarakara ny fifidianana amin'io endriny io ary indrindrandrindra tsy anaiky ny firotsahako fidiana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Venoantsika ny fanazava-kevitra entina Andriamatoa Adzo Andrinanarivelo zay filoha mitarika ny MMM kandida anisan'ny mpifanina ihany koa amin'ny fifidianana ho avy eo. Nandalo teto amin'ny préfecture de police n'Antananarivo zay androany nametraka fangatahana amory andreo mpiaradia aminay amin'ny zoma ho avy zao ao Palais des Sports ny Mahamasina. Rehefa avy nijery tany amin'ny Palais des Sports ny programme amin'ny Palais des Sports moa zay dia malalaka izy io. Izay no nahatonga anazy nanaovanay azy amin'ny zoma zao satria betsaka ny fanontanian'ireo mpiaradiny hoe
inona marina ny vorina sy fihaonana rehetrarehetra eny dia arariny sitsiny raha ohatra ka anao tatitra amin'izy ireo dia ny candidat rehetrarehetra izay niona tamin'ireo ankolafy rehetrarehetra sy mpiara-miambonantoka fikarakarana ny fifidianana ity. Izay no antodiana teto androany ary manomboka androany dia efa natsahatra ihany koa aloha ny fanaovana pré-campagne mba ahafahana mifatoka amin'ny fitadiavam-baolana amin'izao fanomanana ny fifidianana eto amintsika izao. Tsy misy antony manokana satria izao ny tranom-panjakana malalaka dia mpanao politika rehetrarehetra tao daholo ny namoro olona dia izay. Izay ihany koa raha marantsika ny fandarana samy tsara to plasy tovovavy hiatrika indray ny fihaonam-be amin'izao maha avy izao eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy makatelina tovovavy.